Tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana indray no tsy dia nantokatranotsika ary amin'ity takarivan'ny zoma ity dia manasa antsika mpanajana taka ny mahazatra indray anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-bavony songadina tamin'ity androany ity. Tontolo politika avy hatrany ary tsy ny mpanao politika eto amin'ny firenena ihany no mitondra ny fomba fijeriny manodidina ny fivoarana izay raharam-pirenena izany fa eo ihany koa ireo mpanao politika avy any ivelany ihany. Taorian'i Louis Michel ary dia mitondra ny heviny mahakasika ny toe-draharaha eto Madagasikara indray koa ny depiote eoropeanina iray hafa miantso priny zay. Ny tsy filatsahako fidian'ireo rehetra voakasika amin'ny amnistia miaraka amin'ny filoha mpifanandrina no lalana tsara indrindra ivoana amin'ny crise politika malagasy. Hoy Andriamatoa Philippe Boulland, député eoropeanina sady filohan'ny vondron'ny piralahiana vondrona eoropeanina Madagasikara, tamin'ny fanambarana ho an'ny mpanao gazety omaly tany Paramaribo any Suriname. Ho an'ity parlementaire eoropeanina ity dia manamora ny fametrahana ny fitoniana politika sosialy eto Madagasikara izay tsy filatsahako fidiana ho an'izy mirahalahy mianaka izay sy ireo voakasika amin'ny amnistia ihany koa. Tsy vitan'izay ohatra ity parlementaire vahiny ity fa hatsara ny fijeriny maro ny fitsarana malagasy ary ampitsahatra ihany koa ny ihany maro manoloana natao hoe tsy maty manota ny fampiarana izay tsy filatsahako fidiana izay. Miantso ny SADC sy ny fianakaviana iraisam-pirenena noho izany Andriamatoa Philippe Boulland anohana ny heviny izay heveriny raha teo fa mifanaraka amin'ny tondrozotra ary raha ilaina ho hatrany ny fanazavany dia azo eritreretina ihany koa ny fanazaziana mba hatateraka izany.